Marina moa fa hita teny amin'ny lapam-panjakana teny Iavoloha tamin'ny fotoana ny antsonan'ny mpanao gazety ny fiara mpitondra ny praiminisitra Ravelonarivo Jean. Gaga kosa ny rehetra fa adiny 3 aty aoriana na mpanao gazety ny praiminisitra Ravelonarivo Jean tetsy nilaza fa nametra-pialana iray ny tena fialana ny azafady Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo no teny antoerana. Androany moa dia ny kaondoa izaho sy ny filohan'ny Repoblika Rajaonaramafianina dia niresaka ny toe-drara-pirenena sy ny programan'asa ary koa tany amin'ny farany dia niresaka mikasika ny fampandehanan-draharaha izy ary nangataka ny tenako mba ametraka ny lettre de démission dia namaly ny tenako hoe alohan'ny isoniavako an'izany taratasy zany hoa dia miangavy kely aho aloha aleo mba hiresaka amin'ny fianakaviako dia gaga moa ny tenako eny an-dalana maheno fa nametra-pialana ny tenako hatreto aloha dia mbola tsy nametra-pialana kanefa kosa noho ny intérêt supérieur de la nation ny tombotsoa ny firenena zay ny fampandrosoana ny matimatesatsika dia tsy maintsy hiverinany ny tenako amin'ny fotoana mampety azy hametraka an'izay taratasy fialana izay satria ny tanindrazana dia zavatra masina ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy sy ty firenena ity kosa koa dia mbola zavatra masina ka maha-malagasy sokatsaina sy tia tanindrazana ary araky ny targetranay tany amin'ny sekoly miaramila dia hoaterikeny zany amin'ny fotoana mampety azy mba ny fampandrosoana any Madagasikara no imasoantsika tsirairay ary mba ho tanteraka tokoa ne ny vina napetraky ny filoham-pirenena Rajaonaramafianina dia Madagasikara mandroso sy miroborobo hoela velona i Madagasikara ho an'ny tanindrazana. Le Monsieur le Ministre, afaka représenter